atsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako any tokantrano any ivavaka atsika ametrahantsika an'izao fotoana izao eo am-pelantanan'i Jesosy Kristy tompony. Tompo rainay tsara indrindra any an-danitra misaotra anao zay satria nahatratra an'izao maraina izao indray. Misaotra Tompo satria mbola velonay izahay. Misaotra Tompo satria narovanao izahay tamin'ny loza maro samihafa, ny amin'ny velam-pandriky ny Satana. Dia eo ianao miaro anay, eo ianao momba anay satria ny teninao dia milaza hoe indro momba anareo mandrakariva mandra-pataperan'izao tontolo izao. Kaoka ny anaranao rery ihany izy sandratra Jesosy fa izao anetry tena ambany dia ambany. Misaotra fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra teny fampaherezana nomeny fanahy masina atsika amin'ity maraina ity ato amin'ny Ezekiela 7 andininy fa 12. Alleluia. Ezekiela 7 andininy fa 12 ka hatramin'ny 17. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, ary tsy mananatra azy ianao, na miteny ananatra ny ratsy fanahy, ialany amin'ny lalany ratsy, amonjena ny ainy, dia ho faty amin'ny helony ihany ilay ratsy fanahy. Nefa adiniko amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, ka izy no tsy mety miala amin'ny faratsiny sy amin'ny lalany ratsy, dia ho faty amin'ny helony ihany izy, fa ho voavonjinao ny fanahinao. Amen. Mazava ny tenin'Andriamanitra izay lazainy amintsika eto hoe raha izao amin'ny ratsy fanahy ho faty tokoa ianao. Iza moa ny teny eto? Ny Tompo ho an'izay rehetra ao anatin'ny fiainan-dratsy ohatra, ao anatin'ny fanao izao tontolo izao, ao amin'ny fitiavana izao tontolo izao, ao anatin'ny rendrarendra sy ny filany. Hoy ny Tompo anao miteny aminao hoe ho faty ianao amin'io fahotana io. Fahotana io satria ny ota dia miteraka fahafatesana. Halleluia. Ka raha ohatra zany tsika mahalala, satria miteny izy amin'ny tapany manaraka eo hoe ary tsy mananatra azy ianao na miteny ananatra ny ratsy fanahy, alany amin'ny lalany ratsy, amonjena ny ainy, dia ho faty amin'ny hely ihany ray ratsy fanahy, nefa adiniko amin'ny tananao ny rany. Halleluia. Ho faty le olona manao an'izany. Kanefa isika zay ao anatin'ny fahamarinana, isika zay malala ny marina, tsy mampalala ny olona io, tsy miteny amin'ny olona io na namanao io na ankonanao, dia adininy Jesosy amintsika ny rany ilay olona. Satria isika zany kristiana, isika zay nafahan'i Jesosy tamin'ny fahotana, tsy hoe vitan'izay dia mijanona eo, fa isika ihany koa zany fitaovana irahan'i Jesosy ampalala ny namatsika, ny ankonatsika. Zay mahatonga an'i Jesosy miteny hoe raha menatra ianareo dia ho menatra anareo koa eo anatrehan'ny raiko sy ny anjeliko. Raha menatra zany tsika manambara an'io namatsika na matahotra, dia hiara ny fahatezeran'Andriamanitra koa tsika, adinina amintsika koa ny rany lay namatsika. Nefa isika zany isan'andro miaraka amin'io namatsika io. Ohatra raisiko ohatra, miaraka amin'ny isan'andro isika, nefa tsy miteny azy tsika, nefa tsy mananatra azy tsika amin'ny zavatra ataony, manaraka ary mankatoy ihany koa. Halleluia. Maro isika ho anatin'izany. Hitantsika le namatsika manao zavatra tsy mety dia tsy sahatsika miteny azy, satria atahotra tsika le namatsika hiteny, le namatsika anao teny mavesatra amintsika dia matahotra tsika.
tia riavana, tsika mila mijoro ary matoy io namantsika io navelan Jesosy niaraka amintsika mety ame lalanao amonjena ny fanahiny nefa ianao tsy miteny, hitanao izy misotro toka, hitanao izy mifoky sigara, hitanao izy mijangajanga, dia mila ampahafantarinao azy ny marina satria adinina aminao ny rany. Haleluya. Dia tohiza koa manaraka milaza hoe fa raha mananatra ny ratsy fanay kosa ianao ka izy no tsy mety miala amin'ny faratsiny sy amin'ny lalany ratsy dia ho faty amin'ny elony ihany izy fa ho voavonjinao ny fanahinao. Zay le izy. Raha ohatra ka miteny an'io namanao io ianao mampalala azy fa izy ny tsy mety miala, izy ny tsy mety miova amin'izay fotoan'izay, afaka ianao madiodio eo anaty antompo, afaka madiodio izasy ianao eo anaty antompo satria efa niteny azy fa izy no tsy niaino. Ianao zany isika zany mila mandray ny aparitsika amin'ny olona anankiray zay hitantsika ao anatin'ny tsy fahalalana, ao anatin'ny lalana makany amin'ny fahaverezana efa fantatsika, dia tsika nefa nafahan Jesosy amin'izay ho afaka amin'izay nefa tsy miteny dia adiny Jesosy amintsika ny rany io olona io. Tsy ho afaka aminao zany na dia hoe efa maty ohatra re olona dia miandry anao ny anadina ny tompo anao satria ianao tsy niteny. Ka mila zany tsika miteny an'ireny namantsika reny rehefa misy zavatra tsy mety ataony, rehefa tsy manaiky moa izy vitany ianao, afaka anaty antompo fa nazy sy Jesosy no sisa. Haleluya. Eto dia ijoro vavolombelona amintsika, ijoro vavolombelona amintsika zany aho amin'ny zavatra nilalovako namako anankiray zany. Haleluya. Dia za zany niaraka tamin'ny fiteny foana, niaraka tamin'ny teny foana, dia ay le izy zany tsapako zany ampiraisy ny tompo aminy zany aho mba hitenenako aminy. Dia zaho anefa mbola ao tsy fasahina miteny. Haleluya. Zay dia faiblesse tika rehetrarehetra zay zavatra zay. Amen. Dia ny zavatra nitranga nefa satria zaho salany hoe mankatoa ny ota zay ataony. Tsika rehefa tsy miteny na tsy ao anatin'io fahotana io dia salany hoe mankatoa ianao. Haleluya. Zay le tena ratsy, salany hoe mankatoa ianao. Dia salany hoe tsapako zany manao zavatra tsy mety izy dia tsy miteny dia omeme miaraka aminy, miresaka izy dia omeme salany mankatoa ianao zavatra ataony. Amin'ny fotoana iny amin'izay za rehefa mivavaka mahatsapa mavesatra, mahatsapa tsisy fanatria amin'ny tompo satria tsy ekeny tompo le izy, satria anao efa malala marina iza tokony ananatra indray mbola miray aminy, mbola omeme amin'ny zavatra ataony. Tsy mety zay zavatra zay nefa nitenena ny tompo azy zany ary nalalako mitsy natsapako hoe rehefa miditra amin'ny fanatria amin'ny tompo amin'izay ohatra avy niaraka taminy aho nandeha teny dia miteny zavatra tsy mety izy dia manaiky mijery fotsiny aho tsy miteny, tonga hivavaka tsy manatrika ny fanahy masina riavana, tsy manatrika an'izany Jesosy. Miala izy satria anatin'ny tsikombakomba amin'ny ratsy fanahy ao anatin'izay. Haleluya. Amen. Indray mandeha niteny izy, zaho izy volany vadiko izy alaiko eo, fa zaho izy tsy miteny ny vadiko fa ngalariko. Dia za zany tsapako le izy tsy mety fa za tsy samy teny. Zay zavatra zay tsy ekeny tompo mihitsy fa mila miteny azy ka hoe tsy mety io zavatra atao, na ho tezitra ary izy tsy maninona. Amen. Indroa itelo izy nanao an'izay, indroa itelo izy niteny ana fanitelo amin'izay zany rehefa taty aoriana bakeko amin'ny teny tokana le izy rehefa taty aoriana amin'izay zany tsapako fanahy masina miteny aminao hoe rehefa ianao atahotra azy dia ataoko resy eo andohany. Ao amin'ny Jeremia manambara an'izany. Raha ianao matahotra azy samy teny azy ataoko resy eo andohany ary adiniko aminao ny rano manomboka mandeha ny miteny anazy fanahy masina satria lavo foana, satria tafalavo foana isaka miaraka aminy, lavo foana isa miaraka aminy. O le za nanatra azy, za indray mankatony zavatra ataony. Haleluya. Taty aoriana riavana nitsanganao. Amen. Nitsanganao ny teny itio ao atafalatsaka na foana ataony devily fitaovana.
tsy le olona mihitsy fa le devoly ao anatiny no manafika ahy. Amen. Lasa nandeha tany aminy teny aminy hoe zao mila miresaka aminao anambaranao ny fahamarinana. De eno izy tsy maninona. Hitanao zao mila ialana. Mila anao manomboka manompo an'ny tompo, manaraka ny tompo totalement amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Tsy mety ao mbola miaroaro milaingalainga, alatralatra vola, ny fitapitaka tsy eken'ny tompo reny. Mila miala amin'ireny ianao. Dia ny omemo izy tamin'izay ny memeny satria izy olona efa vita batisa. Amen. Vita batisa izy nefa mbola manao ny zavatra fanao zao to zao. Eo le loza, eo le danger. Ry havana mila mitandrina mafy isika satria matotsika nanao batisa de miaraka novonoina, miaraka nalevona ao amin'ny rano, nalevona tao ny fahotantsika de mitsangana atsika olom-baovao amin'ny Jesosy. Amen. Nanomboka rehefa niteny aminy aho de fantatro mihitsy le devoly ao anatiny no miteny ka efa tsy izy. Za teny azy hoe anokana fotoana antsika iraka mivavaka foana. Nomboka ny taona azy anomboka satria ny fanahy masina nomboka manery anao hoe ianao mpanomboko, ianao atao hiteny aminy. Dia faranao nijoro nitsangana hoe oresy ataon'ny Jesosy resy ao andohany zany aho efa za tsy za miteny. De lasa nandeha niteny azy raha vavo tsy mety ho zavatra ataonao, mangalatra volan'ny vadinao tsy mety, ianao mandainga tsy mety. Rehefa anao nanolo tena ho an'i Jesosy de mila ianao manomboka manakaiky an'i Jesosy, mila manomboka manitsakitsana antsizy rehetra. De ina navaliny ana ry havana izy hoe de niteny aloha za hoe tsika anao fotoana anao alimbavaka de ataotsika alimbavaka atao aminao. Navaliny ato tamin'izay de hoy izy hoe zaho tsy zavatra tsy fantatra, zavatra magaganao izy zany zavatra jereko. De reny fomba fataony zazavavin-drano, reny kalanoro, reny ainao zay raha zavatra mahavarina anao izy jereko any amin'ny Facebook. Taitra za. De fantatro zany tsy izy mihitsy le miteny fa le devoly ao anatiny. Manohitra le vavaka ataoko, manohitra le teny noteneniko. De aza manaiko fa toero fa tsy eken'ny tompo zany satria anao efa vita batisa ao anaty an'i Jesosy. De ome izy de ahoana ho an'ny fotoana antsika dia izy fa leo amin'izao fotoana zao tsika anao azy okay. Tonga le fotoana za tsy salama, zanako tsy salama, otrity de hitanao zany miala mihitsy le devoly mihitsy efa misakana. Amen. De farany aho niteny taminy zaho mialatsiny fa tsy mitovy ny Andriamanitra ivavahantsika. Zaho mitaona anao anaraka andeha mifamasinana nefa ianao tsy manaiky, tsy vonona mihitsy, hitako hoe tsy vonona mihitsy. De niteny anazy koa za tamin'izay hoe ianao mila atao délivrance. Zaho izy mbola tsy vonona, zaho izy mbola zao. Hitantsika zany le fahavononana, le fahavononana anatinao ilain'i Jesosy. Izy ary tsy vonona fomba anao ina raha mivavaka, fomba aminao ona nanaovana délivrance azy. De ve teo tonga saina zany. Rehefa ny zavatra zany hoe alavo anao foana io olo miaraka aminao, miteny azy ianao nefa izy tsy manaiky miova. Ry havana mandraisa décision anao misaraka ny lalana satria ny lalanao ho any an-danitra fa tsy hiaraka anota hiaraka amindray atafalatsaka anao any akadindray. Amen. Ivary lavo any akadindray ka nandray décision za hoy izy hoe fantatro fa namako zao tsy miady aminao fa noho ny Andriamanitra zay tompoiko de miala tsiny fa tsy afaka hiarakaraka aminao tsony aho. Zaho tsy miady aminao fa tsy afaka tsony aho satria ny Andriamanitra ivavako sy ny Andriamanitra anao tsy mitovy. Zay ny nitomako anao ivavaka fa ianao hitako hoe tsy manana etaeta, tsy manana etaeta iova.
dia miala tsiny fa tsy afaka makasitraka an'izay aho, tsy afaka makasitraka ota. Ohatrohatr'izay zany ny mesazy nalefako taminy. Amen. Dia eny ary izy tsy manino. Halleluja. Ry havana, rehefa tsika mijoro ohatr'izay mitratrehatra ny tompo, zay zany ny ilain'i Jesosy, tsika mijoro amin'ny marina. Amen. Nandeha ny fotoana mbola teny ihany zany hoe efa tsy mifampiraha loatra zany efa fa manana fotoana, satria tena voaelingelina tamin'ny fotoam-bavako, voaelingelina tsy mifantoka. Halleluja. Nomboka hivavaka misy olona mandondona izy, nomboka hivavaka mitona andeha dia ohatr'izay foana. Dia farany ao nandray décision ry havana, satria na soa ianao hoverin-dalana zay ny tanjon'ny Satana. Rehefa tsy hiteny ianao, rehefa tsy hijoro ianao, dia zay mila zany tsika manana andro tahaka ny Ezekiela. Andron'ny Ezekiela dia andro tsy matahotra na iza na iza. Rehefa ao anatin'ny fahotana ny olona io dia tsy afaka miaraka amin'ny olona ao anaty fahotana atsika, tsy afaka milalao fahotana atsika, tsy afaka makasitraka fahotana atsika, fa mila miteny tsika manambara ny olona io ny marina. Manaiky izy voninahitra ao Jesosy, manara-diany Jesosy izy raha vavinao. Tsy manaiky izy dikan'izay manohitra ny Andriamanitra ivavahanao, misaraka ny lalanareo fa tsy miady. Amen. Inona? Jesosy mihitsy nanala ahy, nanala azy tsisy tsony. Alleluia. Fifandraisana. Zay ny an'i Jesosy. Avelany ianao, jereny ny finoanao hatraiza, jereny hoe atohitra ve anao, hitsangana ve anao, hijoro ve anao. Rehefa anao mijoro, Jesosy manala an'ilay olona manelingelina antsika reny, tsy afahantsika mandova amin'ny fiainanao mandrakizay, izay misakasakana ny diantsika. Amen. Ka hitan'i Jesosy zany efa mijoro tsara ianao ka mahatohitra, dia Jesosy mihitsy manala an'ilay olona eo manodidina antsika misy antsika. Amen. Satria efa niteny aho, raha za tsy teny dia teo foana, fa zaho niteny, nandray décision aho. Ka androany ny tompo miteny anao ao amin'ny Ezekiela 7, andifavalo amin'ny vokatra amin'ny 7, mijoroa, mitsangana, mitenena. Raha hitanao raha vavinao, ny ankonanao, na mamanao, na zanakao manao zavatra tsy mety, mitenena anaro izy, teneno izy. Raha miaino izy dia voninahitra ho an'i Jesosy, tsy miaino izy vita ny adidinao. Amen. Dia samy tahiny tompo daholo tsika amin'ny raha riva indray ny fotoanantsika, tahiny Jesosy tompo daholo tsika. Amen.